Fahalomerabantsika tsirairay-avindray tsy tia alarobia maraina faharoa ny volana oktobra ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola omeny an'izao maraina izao indray. Misaotra anao ihany koa izay manaiky araka aminay eto amin'ity maraina ity. Miraharo ny soa indrindra ho anao mba azo fahasalamana ho an'ny tsy salama ary koa azo hery ho an'ny kivy. Lohandirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavakisika. Ianay tsara indrisin-danitra tolotra ianao ny teran'ny lahasa ny asa voninahitra. Misaotra anao izay ry iray tsara indrindra fa nomena tombonandro indray. Indray ny teninao izay dia aoka ianao mihitsy no niaraka eto anilanay ka hitoetra am-ponay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohan'ny mofonenantsika androany dia manao hoe zanak'Andriamanitra aho. Nalaina amin'ny Romana 7:7 manao hoe ary raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Amen. Ny herin'ny fahasoavana dia analefaka ny fo, anadio sy hamotsy ny ao anaty ka fahaiza mitondra sy fahaiza miaina avy any an-danitra no omeny antsika. Tsy ho mpanandrantena ny kristiana satria tsy ho toetra ny Kristy mihitsy manko izany. Ahoy ny mpanafitra an'izao tontolo izao ilay nisolo ny mpanota sy aro azy manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra entana fa izao ny hanome anareo fitsarana. Aoka nefa tsy ho adinointsika fa Jesosy ilay malemy fanahy sy tsy miavonam-po dia manana toe-tsaina sy ny tanjon'ny mpandresy izay tian'ny Tompo Jesosy amin'ny fo marina sy mahitsy dia ho tian'ireo izay namoizan'i Kristy ny ainany koa mba ho vonjena ary hanararotra ny fotoana rehetra hiasana ho an'i Kristy amin'ny mampianany azy. Amin'ny maha-zanakalahy sy ny zanakavavin'Andriamanitra izay mpiara-miasa amin'i Jesosy Kristy sy manana tanjona mihetsika no tsy mainty hitondrantsika ny fiainantsika. Misolo tenan'i Kristy isika amin'ny toetra sehontsika ary natao hanompo azy amin'ny fo tsy mizarazara. Ka ilay ivo lehibe orenan'ny fanantenantsika sy fiainana mandrakizay sy ny fahasambarana dia hitondrantsika ho amin'ny firaisan-tsaina sy ny firindrana tanteraka. Aoka ny fiainantsika kehitriny hiainantsika ampinonan'i Kristy. Raha mpanaradian'i Kristy isika dia tsy ho asa soa kely tsy indraindray na arakaraky ny toe-javatra sy ny manodidina fa fihetsika ao anatin'ny maharitra izany izay maneho fa ny fihetsem-po no mibaiko antsika amin'ireny zavatra ireny fifandirana madinidinika dia indray misy fitsiriritana, misy fialonana, misy fitiavan-tena. Tsy ho fanaraka vetivety amin'ny fiainana laviraran'i Jesosy izany ary tsy ho mpandresy isika raha mbola manana an'ireo fahalemena ireo. Eo ampehatrehanao an'ireo trangam-piainana samihafa ka tody sy teny izay nokendrena mihitsy mba hanindrona sy handratra ianao dia ataovy hoe zanak'Andriamanitra aho, hoe mpiray lova amin'i Jesosy aho, hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra aho. Koa tsy azoko atao ny manana sain-dratsy, tsy azoko atao ny mora tohina, tsy azoko atao ny tsy mihevitra afa-tsy ny tenako. Men'Andriamanitra asa ho tanterahany ianao aoka ianao ho mendrika ny andraikitra izay nankin'i Jesosy taminao. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Mangataka aminao manokana ho an'ny ry rahalahy sy ranabavy izay miaino an'izao fandarana izao kehitriny mba ho amboarinao tokoa ny fo sy ny sainy mba hanahaka anao ka ho mendrika ny andraikitra izay nankininao tao amin'izy. Aminaran'i Jesosy, amen. Isai